miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao tezitra amin'Andriamanitra ve ianao. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Vao tsy ela akory izay ry havana dia tafaresaka tamina namana iray aho. Ny asan'io namana io dia mikarakara ireny olona manana fahasembanana ireny. Ary dia nitaraina mafy izy tamin'ity lehilahy anankiray izay nanana fahasembanana karakarain'ity satria nambarany fa nitsoaka tamin'ny chaise roulante io olona io ary dia hoe andeha hamono tena izay no nataony. Dia nifanenjehany araka ny tanàna. Avy eo moa azo ihany ilay olona. Efa tamin'ny 10 alina izy vao afaka tany amin'ny toerana eo. Ny pitso dia tafarak'izay. Ary dia niteny izy hoe misy zavatra ho ateriko kosa izy ato amin'ity trano ity dia nambarany hoe ato anie ilay olona niresahako taminareo maly. Dia za vao nahenao izay dia niteny taminy hoe sao dia afaka miaraka aminao makao dia mba hivavaka ao azy. Toy izy tsy maninona mihitsy fa andao pasteur fa tsy maninona mihitsy. Dia lasa niara-niditra atao amin'ilay trano. Izy moa zany mazava ho azy eo ambony chaise roulante izy dia tsy afaka hoe namatrano akory fa automatika moa zany ilay varavarana dia rehefa tsindrina dia afaka fotoana foa dia tonga dia misokatra. Dia avy eo rehefa niditra izay dia zavatra hitako aloha tonga dia zavatra nampalahelo be satria io le raha namana io lehilahy eo amin'ny 7 taona mahery eo izy io dia eo amin'ilay morofam-pandriana misy azy dia tena miboridana dia tena variana be dia mihetsiketsika eo amin'ny tongony mihetsika satria tanany sy ny tongony zany samy malemy daholo. Dia teo izy dia nangatsika teo izy zany dia tsy fantatra hoe efa nanomboka tamin'ny firy izy no teo amin'ny position io. Dia tonga dia nitafiana lamba aingana dia namboarina ny diovina kely ny toerana nisy anazy teo zany dia zay avy nanomboka niresaka taminy amin'izay. Nanao hoe Jesosy Kristy tia anao. Jesosy dia maty teo ambony hazo fijaliana mba hamonjy anao. Dia tonga dia izy hoe non. Dia avao dia kakabe izay fa ampijery izay tsy ilay namanay. Dia avao dia nitohizako kely hoe afaka mba mivavaka ao anao ve izay eo Dia izy hoe non. Toy ihany izy miteny non Dia avao dia hoe dia ahoana ary zany. Dia mbola niteny ihany akony manao hoe vavaka kely fotsiny vetivety kely fotsiny ivavahana eo anao. Toy izy manao hoe non ndana mivoaka anareo izy. Dia frantsay moa izy ndana mivoaka anareo izy. Mialanareo eto amiko eto ndana mivoaka any. Dia toy izy namako hoe alefaso foana pasteur fa tsy maninona zany. Toy izy aloha tena ntanina tsara mihitsy izy. Toy izy hoe fantatrao ve nefa zany Jesosy Kristy zany. Toy izy oui. Dia hoe ay dia fa inona nefa ny ratsy nataon'i Jesosy Kristy taminao no mahatonga anao tena hoe mankahala anazy ohatran'izao. La preuve aussi izy. La preuve. Izay zany hoe Andriamanitra no heveriny fa mahatonga ny fiainana ohatran'izao hoe zao ve raha misy ve Andriamanitra dia maninona no ohatran'izao ny fiainako. Nivavaka tany amin'ny eritreritra moa izay dia avao niala n'ilay trano rehefa avy eo satria tsy maintsy ajaina koa ny safidin'ilay olona. Kanefa ravana dia izao ny zavatra tsara ho fantatsika tena be dia be ny olona no tonga amin'izany teboka zany hoe tena lasa tezitra amin'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria mavesatra amintsika loatra ny ara-nofo. Ohatra zany ilay ara-nofo resahako hoe marary ianao dia mangataka fanasitranana amin'Andriamanitra. Tsy mety sitrana. Angamba mety misy olona nangatahanao fanasitranana mihitsy fa tsy sitrana fa maty mihitsy aza ilay olona. Dia vokatr'izay lasa ohatran'ny sosotra amin'Andriamanitra ianao. Lasa ohatran'ny tezitra amin'Andriamanitra ianao. Dia na ny vavaka aza lasa ohatran'ny mampakamokamo anao. Na nanantona fiangonana aza lasa ohatran'ny tsy mampazoto anao intsony manao hoe ino no mba nangatahako tamin'Andriamanitra nefa dia tsy mba nomeny akory. Na mety misy zavatra atrehanao, mety misy zavatra iainanao asa tany amin'ny asanao tany. Dia tena nisy zavatra tena nirianao mafy mihitsy tao ampiasana tao kanefa ny avy eo izy tsy azo akory. Na mety misy olona miaraka aminao tena olona tena tianao nefa dia lasa ny olona miaraka tamin'ny olona izy tafasaraka nefa efa nifadinao hanina mihitsy dia tsy tanteraka ilay izy dia fiarahanareo dia lasa sosotra amin'Andriamanitra ianao. Lasa ohatran'ny hoe tezitra amin'Andriamanitra ianao hoe izao ve no ataon'Andriamanitra ny fiainako. Izao ve zany hoe Andriamanitra fitiavana. Izao ve ny anjara omeny ahy. Izao ve ny zavatra miatra amin'ny fiainako. Ary tena be dia be mihitsy zany. Ary na ny Baiboly aza moa ravana dia miteny an'izany any amin'ny obolana 7:20 andininy 7 manao hoe ny fahadalan'ny olona ozy izy no mahasimba ny alehany ka amin'ny Jehovah ny sosotra ny fony. Amin'ny Jehovah ny sosotra ny fony. Be dia be mihitsy ny zavatra izay mitrango eo amin'ny fiainantsika. Vokatry ny fahotana sy ny faharatsiana sy ny fahadalantsika. Kanefa dia izao rehefa mitranga izy dia tezitra amin'Andriamanitra isika. Zany dia te hampandiny tenantsika tsiraray avy ao anatin'izany satria mety tranga be dia be izay tsy aro voatanisy eto
mety mahatonga ny olona anankiray ho tezitra amin'Andriamanitra fa ny anankiray izay resahantsika eto aloha dia izay le hoe ny ara-nofo. Afaka ny tsy azo valim-bavaka ianao, afaka ny tsy azo zavatra izay tadiavinao amin'ny nofonao ianao, fa aza miala amin'Andriamanitra zany, ary aza tezitra amin'Andriamanitra zany. Satria nahoana? Andriamanitra ny alavana tsy mpanao ny sitrapontsika. Andriamanitra ny alavana tsy mpanao izay zavatra tadiavintsika. Tsy itsika kory no mibaiko an'Andriamanitra, fa everony izany raha ohatra ka miaraka manana olon-tiana ianao toy izay anao hoe rehefa tsy omenao ny zavatra tadiaviko dia tezitra aminao na hoe rehefa tsy omenao anazy zavatra izay ilaiko dia hiala aminao Misy manko ny olona tena miala amin'Andriamanitra mihitsy. Vokatra izay le hoe fahadisom-panantenana, tsy nahazo valim-bavaka, na ela loatra ny valim-bavaka, mbola miandry hatramin'izao dia diso fanantenana, dia izay fahadisom-panantenana izay lasa mahatonga anao hanana fahatezerana amin'Andriamanitra. Misy fahatezerana amin'Andriamanitra ny anatin'ny fotsik'anitra indray. Mety ho zavatra nitranga tany amin'ny fahazazana mihitsy aza angambany hoe nisy fahafatezana teo anivon'ny ray aman-dreninao, na nisy zavatra nitranga be tamin'ny fiainanao dia lasa manana fahatezerana ianao manao hoe nahoana no ohatran'izao no nitoran'Andriamanitra ny fiainako. Misy ny olona tena tsy manaiky mihitsy hoe ohatran'izay no nitoran'Andriamanitra ny fiainany, hoe ohatran'izao ve ny lalana mba hoe nomena, izao ve ny anjara mba natolotra, dia hivierin'ny Andriamanitra daholo mihitsy ny diso ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Amin'ity androandroany ity tena te hitaonanao mihitsy hanala ny fahatezerana io, fa Andriamanitra dia Andriamanitra endry, ary Andriamanitra dia Andriamanitra fatany tsara izay ataony, ary Andriamanitra dia Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, manjaka amin'izao rehetra izao, miasa amin'izao rehetra izao izy. Foziny tenin'Andriamanitra hoe na dia ny volondohanareo aza dia voaisany, ary namafisin'i Jesosy Kristy mihitsy izany hoe mihoatra lavitra noho ny voninkazo, mihoatra lavitra noho ny tsitsiny ianareo izy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny dikan'izany dia hoe tena mijery antsika Andriamanitra, mahita ny fiainantsika Andriamanitra, fa izao aza ny ara-nofo no atao excuse hialana amin'Andriamanitra. Fa raha ny ara-nofo no ataonao excuse hialana amin'Andriamanitra dia lasa ny ara-nofo zany mahatonga anao hivavaka sy hijanona amin'Andriamanitra. Dia izay no mahatonga ny olona sasany manao hoe rehefa mety tsara ny fiainako ara-nofoko, lamina tsara ny asako, mandeha tsara ny zavatra rehetra, mifankatia tsara izay menakavy dia mivavaka fa tena tsara ny tompo. Fa rehefa manomboka mikorotana ny tokantrano, manomboka misy ny tsy fisian'ny vola, manomboka misy ny zavatra ohatrao dia lasa ohatrany hoe tsy tsara intsony ny tompo. Raha ohatra ka afantoka ao amin'ny zavatra ara-nofo ny fitiavanao an'Andriamanitra sy ny fanarahanao amin'Andriamanitra dia miovaova zany ny fitiavanao an'Andriamanitra, satria ny ara-nofo ravana dia miovaova io, fa aza afantoka amin'izany ny fitiavanao an'Andriamanitra. Fa izao Ray Paoly ny anontanianao teo sisany amin'ny Galatiana 2:9-20 mitapany 2 manao hoe fa izay velomako amin'ny nofo ankehitriny hoy izy dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Zany hoe i Paoly zany dia mifantoka, tsy mifantoka amin'ny ara-nofo izy ka mahatonga azy hifikitra amin'Andriamanitra, fa mifantoka amin'ny hazo fijaliana izy. Dia ny fitiavan'i Jesosy Kristy sy ny famonjen'i Kristy mivita ny teo amin'ny hazo fijaliana no mahatonga azy hifikitra amin'io Andriamanitra io. Ary izay no natonga anazy any Romaina 9:9 iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Tsy hoe hivavaka satria amin'Andriamanitra be dia be ny fitahiana, be dia be ny fandresena, be dia be ny fahombiazana, be dia be ny fisandratana, ara-nofo daholo no ambadiky ny sainao anatin'izany. Raha izany no antony hivavahanao dia miteny aminao fa tsy aharitra amin'ny fivavahana ianao, satria izany rehetrarehetra izany dia zavatra katsahan'izao tontolo izao zany. Ary izany rehetrarehetra izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Korintianina 1:12 miteny manao hoe raha ety amin'izao tontolo izao ihany no anatenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra raha samy mahantra indrindra isika. Tezitra amin'Andriamanitra ny ankabetsahan'ny olona sasany, satria hoe tsy mety, tsy araka ny eritreretiny, tsy araka ny sitrapony ny zavatra izay ataon'Andriamanitra. Tsy mandidy an'Andriamanitra isika, fa mitian'io ity maneke fotsiny ianao hoe Andriamanitra endry ianao. Tsy izaho mihitsy ndeha hikritika ny fitondranao ny fiainako, tsy izaho mihitsy ndeha hanometsiny ianao, fa hifonako aminao zany. Fa mitian'io ity manaiky ny fitondranao, manaiky raha izao ny sitrakao, fa izako tsy hoe izao zavatra iainako izao no mahatonga ana mifikitra aminao, fa raha izany dia fanantenany zavatra ry avy nanao narahantsika an'Andriamanitra. Aza atao miankina amin'izay valim-bavaka ao,
ny fitiavanao sy ny fifikiranao amin'Andriamanitra fa na inona azonao na inona tsy azonao na inona mandeha amin'ny fiainanao na inona tsy mandeha amin'ny fiainanao dia afaka hitenanao manao hoe tsy misy asaraka amin'ny fitiavan'i Kristy zany satria tsy resaka matériel mihitsy no anarahako an'Andriamanitra tsy resaka ranofo no anarahako an'Andriamanitra fa be dia be ny olona no efa diso fanantenana satria ny aranofo no anarahany an'Andriamanitra dia diso fanantenana izy dia ohatran'ilay niteneniko teo hoe lasa tezitra amin'Andriamanitra fa ny atsika ny anarahantsika an'Andriamanitra dia izao hoe noho Jesosy Kristy ilay maty sy namonjy antsika teo ambony hazo fijaliana ka nahazontsika ny famonjena dia velona io Jesosy Kristy io dia miaina ao anatintsika dia izay no antony mahatonga antsika hanaraka an'Andriamanitra dia mangataka anao ary havana amin'izao anio izao tena hoe hivavaka handiny tena ary ametraka ny tenanao anatrehan'Andriamanitra hoe Andriamanitra ny fahotana tokoa ny fahadalana ihany no mahatonga ny zavatra misy eo amin'ny fiainanay fa hifonanay aminao raha any aminao no mitodika ny fahatezeranay fa mitian'io tia manaikizay ho tarihinao ho amboarinao amin'izay sitraponao fa tsy amin'izay sitraponay dia ninina azonao ninina tsy azonao dia afaka hiteny foana anao manao hoe za tsy ala aminao Andriamanitra. N'Andriamanitra rirany ny voninahitra. Amen.